Fiadanany tompo daholy message par rapport amin'ny fandalovany monsieur Emmanuel Macron eto à Madagasikara ny Isaia 7:5 amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mivaky toy izao hoe fa zaza no teraka ho antsika zazalahy no omena antsika ary ny fanapahana dia ho antsorony ary ny anarany atao hoe mahagaga mpanolontsaina Andriamanitra mahery ray ny mandrakizay andrian'ny fiadanana. Izay eto am-pejy dia manentana anao foana hoe vakio ny baiboly fa ny karazan-javatra mihodina rehetra ety amin'ity zao tontolo zao ity andalovany monsieur Emmanuel Macron eto Madagasikara lafy ny géopolitika na tsy géopolitika ihany koa dia manakambara amin'ireny foana ny baiboly ary mampita fahendrena ho antsika. Emmanuel Macron izay no anarany amin'ny teny frantsay. Emmanuel izy raha dika amintsika dia hoe amintsika Andriamanitra amin'ny teny gasy Matteo. Averiko tsara hoe Emmanuel izay midika fa hoe amintsika Andriamanitra. Emmanuel fa i monsieur Macron. Zay ilay zavatra ampitain'ny soratra masina amintsika. De tsy mijanona amin'izay hoe amintsika Andriamanitra izay ihany. Emmanuel fa i Macron. Fa arak'ilay toko sy andininy vakitsika teo dia hoe ny fanapahana dia eo antsorony. Eo antsorony ny fanapahana. Raha mamaky baiboly ianao raha ara-panahy ianao dia fantatro tsara ny bagazan'izany Emmanuel Macron izany par rapport amin'ilay hoe fanapahana eo antsorony. Lafy ny géopolitika na zavatra hafa hitanareo ireny ady Russie sy Ukraine ireny. Ny ady any Moyen-Orient, ny resaka pétrole, ny tontolo géopolitika international latiny sy ivelany manakambara be da be amin'izany ny baiboly. Manakambara be da be amin'izany ny baiboly. Ny resaka G20, ny G7, ny ONU manana poids be mihitsy monsieur Emmanuel Macron. Ilay ambaran'ny baiboly fa hoe amintsika Andriamanitra. Dia tsy mijanona fotsiny amin'izay hoe ny fanapahana ho antsoron'izay fa ny anarany atao hoe mahagaga. Mahagaga satria hoe andalo Madagasikara Emmanuel fa Macron dia tena mahagaga fa madio be tapoka teo Antananarivo. Voadio ny lomotra hatramin'ny vato misy lomotra tena hoe voakosoka amin'ny savony voaravaka voaranty voaloko sy ny sisa rehetrarehetra i mahagaga. Misy resaka raha hoe hatramin'ny fanaovana kapa tsy azo atao tsy haiko ny famarinan'izay tsy responsable amin'izay fa ohatrany hoe niparitaka be izay siosio zay. Tsy miditra amin'ilay resaka mifandinditra sy resaka politika isika fa ny antsika ilay message codex par rapport amin'ny sainte écriture no ampitaitsika ainsi de suite. Be da be ny azo ambara par rapport amin'io Isaia 7:5 manoloana ny fandalovany Emmanuel Macron amintsika malagasy Andriamanitra. De ny zavatra mampanahelo dia i monsieur Emmanuel Macron rehefa nandalo izy dia hosana milanja saina milanja an'izay zavatra lanjainy daholo mioby ny malagasy rehetrarehetra ohatran'ny Jesosy Kristy niakatra tao Jerosalema hosana Davida sy ny sisa rehetra. Mampita message foana mampita message zay no nahitanako anao hoe vakio ny baiboly fa amaranako azy dia hoe ny témonia ny devoly dia se montre foana izy ho à la hauteur an'Andriamanitra tsotoa ho à la hauteur an' Jesosy Kristy ho amin'ny toeran'ny fanahy masina izay no antony nanjerana azy tany an-danitra. Vorainao ny afatra samy tahin'Andriamanitra daholo.